LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Yulchanao ni fampalalam Vaovao. Efa tsy voavidin'ny malagasy intsony ny vary izay fondro-tsakafony. Miandrandra tohana ireo tanisa manoloana ny fiankaramasokarena ilaina amin'ny fambolena, dia tsy ankilany ny famerenam-bidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny fanafarana vary no fepetrany raisin'ny fanjakany. Miova ve izany sa ho tahaka ny anaran'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ihany? Voromary tao amin'ny ekara Saint-Eugène de Mazoneta ao tsara honenana ireo solontenan'ny ankizy mandrafitra ny dioseziny Tomasina androany, nanamarika ny fanokafana ny taom-pikatrohana 420 fotoana ihany koa nankalazana ny andron'ny epifania. Nosy Lonjo, toerana isan'ny manana ny tantarany sy ny maha izy azy ao an-tseranany, misy toerana fanaovana jona, fangatahana tsodrano sy ny tsara, ankoatran'ny kolotsaina, toerana isan'ny mahasarika mpizahan-tany any amin'ny tapany avaratry ny nosy ihany koa ity toerana ity. Any ivelany, efa mametrapetraka ary manamafy ny tsy maintsy ahalany azy indray ny filoha Amerikana teo aloha Donald Trump, incompétent ny filoha am-perinasa Joe Biden ho ity filoha teo aloha ity, ary mitondra ny firenena ho any amin'ny ady lehibe fahatelo, nindresy lahatra ireo mpanaradia azy. Arahintsika ny andindinin'izay. Manatitra ny araba tomboky lasy tongovavy tonga soa indray tao amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ao amin'ity alahady ny fafitony volana janoary 2024 ity. Azaka ianao anaraka ireo vaovao nisongadina ao amin'ny androany. Anoboantsika izay fampalalam-baovao izay ary ny mahatoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Efa tsy voavidin'ny malagasy intsony ny vary izay foto-tsakafony, miandrandra tohana ireo tanitsaha manoloana ny fiakarany masokarena ilaina amin'ny fambolena, dia tsy ankilany ny fameram-bidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny fanafarana vary no fepetrany ora sy ny fanjakana. Iova ve izany sa tahaka ny anaran'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ihany? Matoan-dahatsoratra inona saina? Nivoaka ny anaran'ny praiminisitra izay voamary ny tantara fa isan'aritra ela indrindra teo amin'izay toerana na lehibe ny governemanta izay. Ela fanampahana araka ny fomba fiteny, inibetsaka nametra-pialana fa inibetsaka ihany koa no voatendry. Tao anatin'izay fotoana lava izay, isan'ny mijanona olana tsy voavaha na tsy novahana ny momba ny sosialim-bahoaka, indrindra ny vary izay foto-tsakafon-dra malagasy. Raha ny lokaloka sy ny fampanantenana, efa tokony ho mpanondrana vary i Madagasikara androany. Efa tokony hanana ambombava ny isa-tokantrano saingy tsy izay aloha ny zava-misy. Ambetindresaka ny hoe 520,000 malagasy dia tantsaha monina eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Midadasika ny tany azo volena, saingy tsy araka izany no vokatra sy ny politika nentin'ny fanjakana. Ny hita aloha miamahantra ny tantsaha satria tsy nitombona anaraka ny isan'ny mpianakavy ny velaran-tany novolena, fa ihany koa tsy tahaka ny teo aloha intsony ny filana teo amin'ny zezika. Niakatra nefa tetsakilan'izay ny masokarena toy ny vidin'ny zezika, ny masom-boly sy ireo kojakoja samihafa takin ny fambolena, ka nampikolay ny tantsaha saingy efa fahazarana ny mamboly ka nikipy maso izy ireo. Nanao izay ho afa nateo azany tsy fampina rano na nampitrotraka. Navokatra ihany saingy tonga indray ireo tsy te hisasatra ka faritra maro teto Madagasikara no naharenesana fa misy mijinjy eny an-tsaha manao latsakaly na ireo vary raha tsy ilaza afa-tsy ny tany alaotra. Narary ny tontolo ambanivohitra, ny kaikaika ny tantsaha ary ny antso vonjy amin'ny fanjakana izay ray aman-dreny. Teo anatrehan'izany nandre ny fanjakana ary nandray fepetra tokoa saingy fepetra tsy araky ny eritreretiny maro. Raha fanamorana ny fisitrana ny zezika sy ny masom-boly ho an'ny tantsaha tsy misy akanavaka, fampitomboana ny fahaiza-manao ara-teknika ny tantsaha ahafahana mampitombo ny vokatra, fototra fitrasa ifehezana ny rano, ny fiarovana ny taniny, ireo no nandrasany 520,000 malagasy, saingy tany amin'ny tsimivonto no manaintaina ho ny fomba fiteny. Ny roso tamin'ny fameram-bidy ny fanjakana, tsy mahazo mihoatra n'izao ariary ny kilao, ary izao no vidiny iray kapoaka. Tsy nahoana ny masokarena sy ny herim-pon'ireo tantsaha tao ambadik'izay. Toy ny fameram-bidy fa ny fanindran-dala tamin'io ihany koa ny fampitomboana isan-taona ny varina farana tany ivelany, ka ankona teo ny tantsaha malagasy. Botrabotra kosa ny tantsaha tany Inde sy ny tany Pakistan satria anetsy ny taona isan-taona ny varina farany fanjakana.
tsy nijanona tamin'izay ny any raha fanjakana fa velarantany amin'ny hektarany maro ihany koa no totofana nanaovana fotodrafitrasa tsy hay hoe ho vitarovina. Izao aza moa vary 20 contenera saika ho diovina indray efa simba soloa no diovina ka nokasaina ho aparitaka eny amintsena. Dia miandry ny rehetra taorian'ny fidinan'ny ministry ny fitsarana tany Mahajanga ny aminy hoe anisy fetra ny fampiarana ny lalàna ve na efa hita zao aza fa fanompozinana ny malagasy no tanjon'ireo tomponantoka. Efa nisy ireny ningadra tamin'ireo anarana nandendeha saingy ny andrasan'ny rehetra ny tsisy ny tombo sy ala fa rehefa vandana dia kary ka mba ho anatry ny sisa ny tranga toy ireny. Tsy ho tahaka n'ilay raharaha fanampona solika ka nihirakiraka ihany no manefa fa ny tena tomponantoka milamina ka mikasa ny amerina sy anohy indray aza raha pitso sy rafaka pitso satria tanana efa zatra mitsotra. Ny irariany rehetra mba ao amin'ity taona vao manomboka ity no iantomboka indray ny fifampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny fitsarana. Trangana fandikan-dalana maro no miseho teo anivon'ny anteny meram-pirenena nataon'ny gouvernemanta. Notarihiny Prime Ministre Saint Christian raha tsy laza fa tsy ny fanafoanana ny fasafasa teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavim-bahoaka. Inona no antoka fa hijanona hatreo izay tsy fametrahana amin'ny toeran'ny solombavim-bahoaka izay ho ny filohan'ny voamera ny fanombanana ny politika mpanjakana. Arahintsika ny fanadidina mikasika izay. Aiza ho aiza ny ametrahan'ny fahefanam-panatanteraka ny asin'ireo solombavim-bahoaka izay olom-boafidy. Raha ny zava-nisy nandritra ny fepitoam-piasana 5 taona voalohany tarihan'ny Prime Ministre Saint Christian ny gouvernemanta no foanana ny fasafasa ary tsy indray mandeha izany. Tsy nasiana ihany koa ny LFR farany teo sy ny maro hafa. Tsy mipetraka na tsy napetraka ho arifanina mpanaramaso ny asan'ny mpanatanteraka intsony ireo antenimera. Ny lalàna nefa no mametraka ny fiaonana ametrahany solombavim-bahoaka fanontaniana amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fanaovany ireto farany tatitra amin'ny asa vita sy ny tsy vita saingy lodikay na izany. Fivorin'ny anteny meram-pirenena farany teo tsy nisy ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta satria tsy nisy ny fametraha-panontaniana. Tsy tamin'izao ihany nefa na tamin'ny volana Jona na tamin'ny volana Desambra teo aloha dia tsy nipetraka intsony izay andraikitra izay miainga avy amin'ny soritany lalam-panorenana ka eo anatrehan'izany zany satria mbola ny teo ihany no eo dia irina sy antenaina fa iverina amin'ny tokony ho izy amin'ny fitondrana tsara tantana fa efana ety ampelatananay dia kely de kely tsy afaka hitondra ataoko hoe fanovana mahery vaika ninona ny solombavim-bahoaka araka ny voalazako teo na ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta aloha hatreto dia tena mbola lavitra ny tokony ho izy ny zava-misy amin'ny fahefana izay omena lalam-panorenana nay solombavim-bahoaka. Eny anivon'ny fiarahamonina tahaka ny rehetra ihany ny solombavim-bahoaka manatanteraka ny fomba fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Rehefa nandonda tabatra ny solombavim-bahoaka nilaza ny gouvernemanta tarihan'ny Prime Ministre Saint Christian fa antaratasy no amaliana izay fanontaniana apetraka. Tranga izay tsy hita ao anatin'ireo lalàna eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Afaka miteny ve isika ankehitriny fa mandry fahalemana misy ilay filazana hoe tsisy tsony ny fakana akeriny olona nefa ny tamin'ny faraparan'ny taona reny dia hitantsika tany asa tany Akazobe moa sana tany Antsizorobe nahitantsika taratra fa mbola misy zany zavatra zany ary iny arany hoe tena voalaza matetika tamin'ny aino amanjery aino vakijery fa ny tena marina dia misy akoatran'izay maromaro manerana ny Madagasikara. Raha resaka ohatra hoe tsy fahampitsakafo tratra ve ny tanjona amin'izao fotoana izao dia mihinana ara-dalàna daholo ny vahoaka malagasy efa tsy eo intsony ve ny kere satria naomby ny politika mpanjakana manodidina an'izay isika malagasy ve izao afapo mahita hoe miarina ny fiarina ny isa tokantrano. Isika malagasy ve ankehitriny mahita hoe ao anatin'ny tandalàna ty firenena ty ny tena mampiatra ny lalàna araka ny tokony ho izy sika. Ny any ny faritra ifotony rehetrarehetra any raha tsy laza raha tsy ny hoe fitsinjaram-pahefana ahoana tokoa ny fananana fahefana ny fotony amin'izao fotoana izao Ino no marodrefy hitarafana fa tsy ho toy ny 5 taona lasa ny endrika fandikan-dalàna ataondreo nampindramina ny fahefana ho hiatra ny faneho-kevitry ny filohan'ny voamera ny fanombanana ny politika mpanjakana.
Fa la fomba vao hafa kosa indray voromaro tao amin'ny ekara Saint-Eugène de Mazone tao atsara honenana ireo solotenany ankizy mandrafitra ny dioseze ny Toamasina Androany nanamarika ny fanokafana ny tampio katroana 420 fotoana ihany koa nankalazana ny andro ny epifania Elinora Zafimanana Kolo TV Toamasina. Nanana ny anjara fanamariana ny andro ny epifania ny fiangonana katolika tato anatin'ny dioseze ny Toamasina. Nampatsahivana tao anatin'ny evanjely ireo tantara mirakitra ny fahazazany Jesosy Kristy nanomboka teo amin'ny famangina nataony maty telo lahy any Jesosy zazakely sy ny ray aman-dreniny. Zany hoe midika zany fa hoe ny Jesosy amseho am'izao tontolo zao tsy am'zody ihany zay niterahan Jesosy tamin'ny fotoana tany Betlehema fa olombelona rehetrarehetra nisehony amin'ny alalan'ny sonitegnany dia nimazy telo lahy. Zay zany ny antony androany fety androany. Dia rehefa manao zay fety zay zany dia isika olombelona zay manampinoana ka niona tamin'i Jesosy nandray ny fahazavana Kristy tamin'ny batemy dia tokony ho kintana koa tarikandro manazava ny olona. Amin'ny fekempinoana kristiana dia hoe i Kristy dia Andriamanitra avy n'Andriamanitra fahazavana ny fahazavana. Zay vita batemy na batista mandray ny fahazavana Kristy dia mitory fahazavana ho an'ny hafa ihany koa izy. Zay volazany Matthieu 5:7 hoe anareo ny fahazavana zao tontolo zao. Ka tsy kintana manamaiza ny fiainan'ny olona ny mpino vita batemy fa kintana manazava ny fiainan'ny olona salamo Jean Baptiste ka manoro ny olona ny Jesosy Kristy ity Jesosy Kristy zany Andriamanitra velona ty mpamonjy zao tontolo zao. Zay ny rôle voalohany mpino rehetra vita batemy manazava ny tontolo misy azy. Ka araka ny tenen'ny kardinal dia hoe amin'ny toerana misy mpino kristiana ninona zavatra ataosika zany tokony miteraka fahazavana fa tsy aizina ary tokony miteraka fandrosoana sy vatana fanay fa tsy miteraka fiemorana. Zay zany ambadika an'izay le hoe mahakristiana sika zay na amin'ny ara-pinoana amin'ny ara-privé ka misy kristiana vita batemy dia Joan Baptiste izy mazy izy manazava ny olona zay misy azy. Ka tokony miasa ny conscience kristiana mpino rehetrarehetra vita batemy amin'izay fotoana zay mba tsy angala baraka n'Andriamanitra ny fisiny fa manome voninahitra n'Andriamanitra ny fisiny ka mioby n'Andriamanitra andro manalina. Ny faharoa dia hoe makataka ny mazy ihany koa sika manome voninahitra n'Andriamanitra mitsoka n'Andriamanitra. Ny katolika dia misy atao hoe adoration. Mitsoka n'Andriamanitra tao amin'ny tranomby ny mazy telo lahy mionika miankohoka anatrehany Andriamanitra Kristy zazakely. Dia ny mpino ihany koa zany makataka ny mazy amin'ny toerana rehetra misy fiangona dia misy olona manaza n'Andriamanitra manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny andao hoe adoration mitsoka n'Andriamanitra amin'ny fiainany manontolo. Antragno izy mivavaka deran'Andriamanitra sy mitsoka n'Andriamanitra. Ampiangona izy mivavaka deran'Andriamanitra sy mitsoka n'Andriamanitra. Zay tokony nanentana tamin'ny toroteny teo hoe na sekoly masery io na sekoly kristiana mpino ka misy chapelle agny dia tokony zarina ny ray aman-dreny sy ny ankizy mba hitsoka n'Andriamanitra amangany Kristy amin'ny chapelle na amin'ny fiangonana zay misokatra eran-tany. Dia farany tsaka ny mazy ihany koa zany ny mpino rehetrarehetra tsy vitany hoe midera sy manome voninahitra n'Andriamanitra izy mitsoka n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny adoration fa manome zay ananany manontolo ary manome madiodio tsisy tambiny an'Andriamanitra voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Zay ny dikany hoe mira emoka sy volamena natolotra any Kristy mpanjaka reo olona reo fa amin'ny alalan'i Jesosy zazakely miseho ny voninahitra n'Andriamanitra manome izy tahaka an'izay koa ny mpino eran-tany eto Madagasikara eran'ny dioseze tokony ahafoy ihany koa ao an'Andriamanitra fa sy hoe ambiny na hoe zay sy lany tambonany menan'i Kristy. Toy ny fanaony fiangonana fanokafana ny tampikatroana ho an'ny vovonan'ny ankizy manerana ny dioseze ny andro fankalazana ny epifania izay arahana etsika maro samihafa. Androany zany ny vovonan'ny ankizy eto amin'ny dioseze no mankalaza ny epifania zay efa fomba fataonay vovonan'ny ankizy ny fankalazana ny epifania ny tety paroasy. Zany hoe ny zavatra ataonay mandritra ny epifania zany lamesa anombohana anazy. Dia vita ny lamesa dia misy fiaraha-misakafo miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra ao anatin'ny dioseze ny fikambanana masina sy ny firohotana ary ny mpianatra katesisy sy ny amin'ny sekoly. Zay sehatra rehetra misy ankizy zany dia mikambana ao amin'ny vovonan'ny ankizy mankalaza an'izay fetin'ny epifania zay. Dia vita ny fiaraha-misakafo dia misy saoby zay andraisan'ny fikambanana masina sy ny firohotana rehetrarehetra. Dia vita zay dia manao ny adoration zay dia faranana amin'ny tsodrano zay omeny mon père vicaire général. Ny ataonay aty androany moa dia mankalaza ny fetin'ny epifania izay hoe nidiran'i Jesosy tao an-tempoly. Ka ny ankizy araka izany dia tokony hivavaka ka izay no mahatonga anay
vory eto mankalaza ny fety ny epifania. Tokony tsy maintsy hivavaka ny ankizy satria ny fivavahana no entina hikolokoloana ny toe-panahin'ny ankizy. Ny aktiviteny mandritry ny tontolo andro dia amin'ny iray sasany izay manao ny saoby. Rehefa vita moa ny saoby dia manao ny tatitra tamin'ny JNE izay natao tany Antananarivo. Voromaro teto amin'ny paroasy Saint-Eugène de Mazenod teto tsara onaingana ireo solitena ny ankizy mandrafitra ny vovonana ato anatin'ny dioseze ny Tomasina. Kasika izay andron'ny epifania izay hatrany marina amin'ny fifampizarana galette des rois na ny mofomamy natokana ho an'ny fianakaviana ny andron'ny epifania na ny alahady voalohany volana janoary ho an'ireo mpino kristianina ny ena nefa ny fanjifana izany raha ny teto Madagasikara tao anatin'izay roa taona izay ho nivarotra mofomamy izay nanaovana fanadihadiana. Christian Dimby. Isan'ny mampiavaka ny alahady voalohany amin'ny volana janoary ho an'ireo mpino kristianina maneran-tany ny fankalazana ny epifania na ny andro nitsidihan'ireo magy 3 lahy ilay Mesia tao aorian'ny nahaterahany. Marihana amin'ny fifampizarana galette des rois ho an'ireo fianakaviana io andro io. Mampiavaka ity mofomamy ity ny fisian'ilay fève na ilay singa iray izay noverin'ireo mpino kristianina fa mitondra vitana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra ho an'ilay sendra azy. Ya, ao anatin'ny galette des rois, galette frangipane dia misy ny atao hoe fève ao anatiny. Io fève io zany hoe karazana fety ny famille izy io. Tonga dia hitsiko izy resaka hoe resaka vœu io. Ka izay mahazo ao anatin'io zany ao anatin'ny famille resaka fève io dia izy no mahazo n'ilay couronne ao anatin'ilay galette. Fève olo-masina ny ao anatiny le sary ao anatiny matetika olo-masina dia colombe ohatr'izany zany le sary ao anatin'ilay colombe ny anatin'ilay fève dia izay manana chance zany mahazo an'ilay izy dia sady manao vœu amin'ilay taona vaovao. Ny ena nefa ny fanjifana ny galette des rois nandritra izay roa taona lasa izay raha ny nambaran'ny mpanao mofomamy hatrany. Amin'izy ity moa amin'izao farim-piainantsika izao zany tsy mitovy mihitsy na tamin'ny herintaona na tamin'ny roa taona lasa. Izany hoe ny ena zany ny olona manjifa n'ity galette ity ankehitriny na amin'ny rehetrarehetra moa zany dia ny ena tsy ohatran'ny teo aloha zany satria era malala ny zava-misy moa zany dia miena arak'izay koa zany le olona manjifa n'izy io. Ohatran'ny tamin'ny herintaona izao tena kely dia kely tsy mahatratra 20 pièces akory izahay tamin'ny herintaona izay fa ny amin'ity taona ity moa zany olariana ho betsaka kokoa noho izay satria mbola tsy fantatra hoe hatramin'ny 4 pièces io zany no fanjifan'ny olona amin'ity zavatra ity. Ya, tsy mitovy isa-taona moa zany dia misonitra foana ilay izy amin'ny arakaraka ny vidim-piainana ihany koa moa zany. Raha ho an'ity toeram-pivarotana mofomamy iray ity manomboka amin'ny 7 arivo sy 9 alina ariary hatramin'ny 5 arivo sy 7 alina ariary ny vidin'ny galette des rois iray. Ny mofomamy iray amin'izy ity izay natokana ho an'ny olona latsaky ny 9 raha ny fananjavana. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-baovao mamevitrona azy aoriany dokam-barotra fohy. Noël sambatra miaraka amin'ny Telma, fiainam-bidy goavana amin'ny finday Telma iFeel Prime, S Prime, sy ireo finday maro hafa koa. Ngaza ihany, mahazo bonus méga isam-bolana mandritry ny 9 bolana isorofena milamina. Tonga vahainga anarany amin'ny Telma Shop akaiky anao, na tsy dio ny pejy zoma.mg, aza taraiky fa hatramin'ny 1 amin'ny 3 janoary 2024 ihany io a. Fotoana mamy indrindra ny mizara faliana. Tavaverina sady ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny arapa tomboko lasy tomboko vavy eo amin'ny pejy sosialy avy hatrany anohizantsika izany. Tsy mitsahatra mitaraina amin'ny fiankaran-davan'ny vidim-piainana ny vahoaka malagasy tato anatin'ny 3 taona nifanesy. Ankoatra ny vidanga ny vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro, manambana ny ampiakatra ny saran-dalana ihany koa ny taksi be amin'izao fotoana. Ny sakafo an-tokantrano araka izany no tsy maintsy ahena hoy ireo tsy maintsy mandeha amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Ilairina Niana no mitatitra izany.
tsy sakafo tapatsinay fa efa tsy hinana intsony mihitsy raha izao no mitoy hoy ny mponina teto andreny vohitra nanaovana fanadiadiana mahakasika ny mety ho fiakatra ny sarandalana taksi be androany. Maro ireo tsy maintsy mandeha amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny ka ny sakafo tao an-tokantrano no nahiny amin'ny fitsinjarana ny vola kely eo am-pelantanana. Tsy maintsy mbola ahena indray izany atoato raha miakatra ny sarandalana. Misy fiatsaika amin'ny be da be satria raha ohatra andeha tiana bis valonjato ianao mahazo vary ray kapoaka dia tsy maintsy aloha andeha tongotra. Teraka olana eo amin'ny fiainana aloha ilay satria ianao satsa le anjato dia lasa hoe hiakatra valonjato tonga dia miakatra. Mety andeha tongotra amin'izay zany dia pansa zao na isan'andro vary sy laoka, maintsy vary sy laoka ihany aloha. Dia raha ohatra hoe andeha tsena zany ohatra hoe ho Antananarivo tsy maintsy andeha bisany eo amin'ny valonjato zany ny sarandalana dia tsy voaefa mividy ny vahoaka. Raha amin'ilay fitadiavana aloha dia mety hoe sahirakirana kely amin'ilay mandeha bisy satria niakatra dia tamin'ilay 500 iny ary dia efa hitany ihany hoe niakatra 100 fa raha aminay aloha dia tokony hoe ilay 100 ihany aloha no mahazatra anay dia aloha tokony hoe mijanona amin'io. Raha hoe tsy maintsy miakatra zany dia tsy maintsy mihena amin'izay aloha zany satria izay ny zava-misy dia ezahana tsy maintsy hoe alamina amin'izay. Mety hoe mandefitra aloha ny zavatra satria misy an'ilay tsy tonga tongotra dia tsy maintsy mandeha bisy. Io aloha miankina amin'ny tsirairay zany io hoe miankina amin'izay fahafahany ihany hoe manana izay izy dia mandeha bisy moa tsy manana izy dia tsy maintsy mandeha tongotra zany izy. Manantena ny vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana izay efa nampanantena ny jery manokana ny sosialim-bahoaka mahalona izao fahantrana lalina izao ny vahoaka raha ny fanazavana trany. Hita hoe mesarotra zany le fiainam-bahoaka malagasy amin'izao hoe ny PPN mihitsy zany ny tena hita hoe tsy zaka amin'ny vahoaka intsony dia raha ohatra raha mbola hoe mety hitoy ihany ty fiakaran'le vidim-piainana ity mety hisy explosion sociale ihany atao ato raha fahitako manokana aloha izay hiakatra valonjato vao me mpianatra ny tena sahirana ny mpiasa lavitra ny ihany. Tokony mihitsy ary izay ny andrasan'ny vahoaka nefa hatramin'izao aloha ohatra ny fanohatra amin'izay misy aloha tenenina foana zany hoe hiopana ny sosialim-bahoaka amin'izay tsika nefa hatramin'izao ilay sosialim-bahoaka vao me miakatra foana aloha zany ny fahitako azy aloha. Amin'izao ary efa mandeha tongotra moa fa maika zany hoe tena miakatra dia tena tsy haintsony ngamba hoe ahoana zany miainana an'ilay izy. Tena enjana mihitsy aloha any aminay zao ny kapoaka ny vary efa 27 faramora eo amin'ny 27 nanomboka tamin'ny 2018 eo tany nanomboka fa ny sarotra ilay fiainana. Zany hoe izay avelomany tena fotsiny ny katsahana sisa raha izay fanjakana tieterana zany mihitsy. Io aloha tsy maintsy mbola hitsaika be any amin'ny taranaka mihitsy io ary tsy maintsy tena hidangana mihoatra noho izao iainan'ny ray aman-dreny izao ary ny ainan'ny aoriana. Raha tsy hoe niova nga ny satra fitondrany andray nga vao mety atenaina hoe mety hisy fiovana amin'ny fiatraikany vahoaka. Zao aloha andeha indray mandany io dia hita aloha zany hoe tena fitondrovana sosialim-bahoaka zany. Enana tena an'izay koa mivoaka fa raha io aloha tsy tanteraka angamba dia tsy fantatra tonga mety ho vokan'ny aoriana. Ny fandriam-pahalemana moa dia fa raha mahita io na aiza na izy misy ny mivarotra varatra aminay any iny ny resaka asan-dalo mbola misy foana ny asan-dalo. Ahina ny sy ny fipoahana ara-tsosialy raha tsy misy ny vahaolana aingana sy maharitra avy amin'ny fitondram-panjakana mahalona izao fahantrano ny vahoaka izao raha ny fanazavana ihany. Efa tsy mifidy saranga intsony ny fahasahiranana amin'izao fotoana fa mikorosofahana avokoa ny fiainam-bahoaka. Itsidika vetivetika antsiranantsika nyity fanadihadiana manaraka ity nosy lonjo. Toerana isa manana tantara sy ny maha-izy azy ao antsiranana. Misy toerana fanaovana joro, fangatana tsodrano sy ny maro hafa. Ankoatra ny kolotsaina, toerana isan'ny mahasarika mpizahatany any amin'ny tapany avaratry ny nosy ihany koa ity toerana ity. Arahintsika ny mikasika izay. Araka ny lovatsofiny dia miravavy ity nosy lonjo ity ary nifindra aty amin'ny tapany avaratry Madagasikara noho ny erin-janary fa ny ravaviny dia mbola amin'ny toerana izay nialany ka tany talohan'ny taona 1700 tagny hoany noho ny andohany hoy Andriana Jo Saida.
ka araka tantarana perky dadilahy teo voanoina no solonjo tagny rogno nisy izy bongo aroe miravavy zo aroe miravavy araiky mbala no solonjo amy dady moasy dady tsantogno rafy ato dady tsantogno rafy io irogno ato to inosy io tamy andro taloha araka zay fagnazavandry dadilahy avy eo amizegny nafindran'ny Zagnahary izy navy eto ka araiky io mbola hoe nosolonjo agnaran'izo nosolonjo koa agnarana araiky agny samby mitondra agnarana nosolonjo ro satria fa bongo aroe miravavy ro taloha amy matoeragna saropady sy masigny azy dia misy ny fombafomba tsy maintsy arahina misy ihany koa ny zavatra fady na tsy azo atao eto amin'ny nosolonjo tataoriagna nosolonjo dia hoe lasa toeragna masigny hoe fangatagnany tsara hoe na olo tsy salama marary mengo ary mangataka mba ho salama dia mahazo fahasalamana mengo ary olo magnano voady mba ahazo zava-sangatena tiany angatena teno azo dia tanteraka azo kafa mba mahoe za zegny ka mba hoe mavita tragno vato mamona omby araiky za mengo ty dia mahazo anao i tsy matôry rafy io zegny olo masigny nitogno tany ankarabe ty naveny fady talata io ya tsy sambolegna talata io i ka mandeha ry fa tsy magnamboana solonjo fa miatriky fo mandeha riera anao avy misekary izy ke rano fa fambany ny loalikinao ty rano no mandeha riera mipody avy miseky anao misekary mijiboky ntsota mijiboky tsota anao misekary anao amizay mandeha riera anao mandeha riera io ka fa ambany ny loalikinao ty rano samborinao rano hoe atsipinao magnano hoe azo anjara za ho anao miherigny amizegny anao miatery ny fatrotry nosolonjo ary ratsy ihany koa ny lalana mankany ka angatany andrirana Said Jao amin'ny mpitondra fahazagana ny anamboarana azy ho fanomezan-kasina ny kolotsaina malagasy mba mangetaheta zahay mba amboarigny lalagna mengo ary satria manahiragna satria fa maro be olo mba voavonjiny olo tsy salama janga mandeha ry mba afaka fahasaragnana anazy afaka jalinany afaka retikinany mitovitovy hoe l'hôpitaly fo ka mba tokony mba amboarigny amaka ataony lalagna jiaby io lalagna mandeha nosolonjo ry mba tsy hanahiragna le olo mandeha ry riarehany antsinanagna ny fananagna an'ity nosolonjo ty ka maro ireo mpianatra malagasy na vahiny mikaroka ny tantarany izay misintona avatrany ny vahiny hitsidika azy eo ihany koa ny toeragna misy azy izay iodinany ranomasina ka manendrika sy misintona amizay akantony izay mpiandraikitra miisa fito amby telopolo avy amin'ny sikotony Antiliny Madagasikara ao amin'ny diocèse Antsiranana no miofina ho lasa ketsa sy soloimbary ao Antsiranana manomboka ny 2 Janoary izay ny farana androany tanjona ny fifampiarabana ho an'ireo mpianatra amin'izao vanim-potoana izao ho ny tompon'andraikitra fanadidina fampianarana teknika entina manabe sy mibe mifototra fampianarany Eglize Katolika olombanona azo anterana izay nisalotra anarana hoe vognono no natrehin'ireo mpiandraikitra sy mpanampiandraikitra avy amin'ny faritry Ambilobe Antsiranana voalohany ary Antsiranana faharoe teto amin'ny école du Bon Pasteur nanomboky ny talata 2 Janoary lasa teo misy antony manokana no safidianana ny daty hoy ny filohan'ny faritry Antsiranana ny antony agnatanteragna izao laso zao amin'ny fotoagna agnatin'ny vakansy agnatin'ny fety bonne année dia managna vakansy ny olo satria ny fikambanagna misandraka mitady karakory hevitry afany ireo tompon'andraikitra aby reo avy miofagna satria avy amin'iregny mpiandraikitra regny no
vatsy andesindreo agnabe regny beazigny ato agnatin'ny fikambanana iarahana misalay amin'ny diosesy hafa ity fanofanana ity ho fampiakarana lenta azy le nivotoatin'le fanofanana zegny mba azo vatsy hoentigny isandrahaka agny amin'ny fivondronana sy ny beazigny zay misy ireo tsiraikiraiky isam-pivondronana ato amin'ny diocèse ny antiliny Madagasikara. Mpampiofagna zay avy diocèse Ambanja mipetraka agny a Nosibe de nafary manokana mba mpiakatra ny lentany le formation zay atao ho an'ny tompon'andraikitra satria ny ankamaroan'ny mpampiofagna de avy eto an-toerana dia mifanerasera amin'ireo tompon'andraikitra sy mpiandraikitra aby io ka nagnafarana ireo tompony mpampiofagna avy ivelany mba ampitovy fijery sy ampiakatra ny lentany formation zay natao tamty le 2 ou le 7 janvier 2024 na dia enjana sy mafy aza ary tao anatin'ny vaninandro ny fety ny fanofanana dia resy lahatra ny mpiofana fa ilaina ny mahazo vatsy entina anabeazana ny mpikambagna tegna ilaigna le fiofanana ilaigna izy voalohany amin'ny fanabeazagna antily mampitombo izay raha jiaby efa taloha afagna mampivoatra ireo tsaiky aby ivelatra amin'ny fiarahamonigny maha olombanogno roa de amin'ny maha antegna magnano fiofanana koa maro zegny ny raha mikasiky fiainana le mbola tsy haintegna taloha fa antegna mivelatra amin'ny fiarahamonigny koa ny ekipany Antily ny Madagasikara ao anatin'ny diocèse d'Antsiranana no tompomarika amin'izao fiofanana izao. Ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray efa mametrapetraka ananamafy ny tsy maintsy alany azy indray ny filoha américaine teo aloha Donald Trump incompétent ny filoha ampirinasa Joe Biden ho ity filoha teo aloha ity ary mitondra ny firenena ho amin'ny ady lehibe fahatelo nandresy lahatra ireo mpanaradia azy i Donald Trump izay atahorana tsy afen'ny fepetra amin'ny filatsahako vidina amin'ny fifidianana filoha ampirenena any États-Unis amin'ny ity taona ity fanandedina eo amin'ny sariny France 24. Mission séduction pour Donald Trump. Amin'ity taona ity no iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny any États-Unis. Efa miroso amin'ny fampelezakevitra mialohan'ny fotoana ny filoha teo aloha Donald Trump izay manindry sy mametrapetraka ka sahady fa tsy maintsy tavaverina eo amin'ny fitondrana. Incompétent ny filoha ampirinasa Joe Biden hoy izy nanoloana ireo mpanaradia azy ka mety ho tonga any amin'ny ady lehibe fahatelo. Ity araka izany fifidianana farany ahafahana manarina ny firenena ho hiatrany Trump nandresy lahatra ny bomba azy. I Donald Trump raha tsy aivina izay isan'ny manana dosie sy fitoriana maro ananivony fitsarana tahaka ny fitazonana antota taratasy mirakitra ny tsiambaratelo ny fireneny taoriny ny alany teo amin'ny fitondrana. Donald Trump ihany koa izay atahorana tsy ahafen'ny fepetra takina amin'ny filatsahan-kovidiana ho filoham-pirenena any États-Unis. Dia izay ihany koa tomboko lasy tomboko vavy no mamarina ny fiarako aminao amin'ny ity alina ity isaoraka ianao nanaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ho amin'ny androany veloma jopoko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.